Mbola faly miarabantsika rehetra ry havana mahatratra ity talata 7 Janoary taona 2024 ato anatin'izao sakafom-panahin'io izao ary ibanjinantsika trany ny lohahevitra manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo ivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay Andriamanitra teny tonga nofoka miaraka monina aminay. Faly ny fonay midera mankalaza manome voninahitra anao Andriamanitra, fa lehibe tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao ary ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy, ary isan'izany zahay izay midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Fa mahatsiaro izay Tompo, fa teo ny tanam-pahasoavanao. Mahatsiaro izay Andriamanitra, fa teo ny sandronao mahery niaro anaina dia tamin'iny alin'iny fotsiny any aza manome anay tombona androm-pahavelomana, manome anay indray ny teninao amin'izao fotoana izao mba ho fiainanao anay. Raha io mitenena ary fa indreto izay vonona ny aino iaina ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika anio dia arak'izay hita ao amin'ny Romanina 9. Romanina 9 ka ny 1 hatramin'ny 9. Romanina 9 1 ka hatramin'ny 9. Toy izao mifakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo, ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana amin'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory izany. Ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity soratra masina ity any Romanina 9 mihitsy moa zany dia anisan'ny atao hoe tampon'ny fampianaran'i Paoly momba ny famonjena. Ary eto amin'ity 1 ka hatramin'ny 9 ity izy dia mampiseho zavatra anankiroa izay misy amintsika olombelona. Itsika olombelona dia nofo sy fanahy. Ary eo anatrehan'izany hoe nofo sy fanahy izany dia misy ilay atao hoe fiainana mandrakizay, na hoe ilay fiainana miaraka amin'ny Kristy. Dia andraso aloha, eto ty le nofo ty le fanahy, eto le fiainana mandrakizay ary eto lay fahaverezana mandrakizay. Reto zany dia tena hoe samy misintona makany amin'izay anaovany azy reto fiainana mandrakizay sy fahafatesana mandrakizay reto. Dia eo amin'izay tenenin'i Paoly, raha ny teneniny zao ny eo amin'ny 2 ao dia miteny mihitsy hoe fa ao amin'ny Kristy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tena asehony mihitsy hoe ity misy ny lalànaina, ity misy ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny lalànaina dia mitondra anao ho amin'ny ny fiainana. Lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana dia mitondra anao any amin'ny fahafatesana. Ary lay zavatra resaka ny nofo anefany mitondra anao makany amin'ny fahafatesana, fa ny zavatra ny fanahy kosa mitondra anao makany amin'ny
fiainana. Andeha ho jerentsika manokana ny andinin'ny fahavalo e. Izao no lazainy ato amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ary izay ao amin'ny nofo, rehefa miresakitsika hoe nofo a, de ny teny grika hoe sarx no tonga de ataovy ao an-tsaina, saksa eritreretana de sarx, zay le hoe nofo. Rehefa miresaka hoe nofo sarxa zany a dia entina ilazana anankiray zany hoe toetra zay voafehin'ny ota, zavatra anankiray zay afaka sotomin'ny ota. Ary eto anefa de tenena mihitsiny izay ao amin'ny nofo, zany hoe zay ao amin'ny voasiton'ny ota na hoe voafehin'ny ota de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria nahoana ary? Ato amin'ny andinin'ny fahadimy ato ny teneniny zany, ny teneniny de zao amin'ny andiny fahaenina, fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana. Le hoe fihevitry ny nofo de fahafatesana, rehefa miresaka nofotsika na le hoe sarxa de miresaka zavatra materialy, miresaka zavatra eto am'izao tontolo zao. Le hoe zavatra materialy sy eto am'izao tontolo zao de entina ilazana mihitsy ny hoe ny filana, ny kibo, ny paosy, tsy hoe ratsy reny ry havana, fa izao raha ianao no manaiky voafehin'ny nofo dia tsy mahavita ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ny ato am'ty soratra masina ity de tena miteny mihitsy ny fa ny nofo izy dia mitondra ho any amin'ny fahasimbana. Ndraso ange lasa aloha jerena tsara le izy. Rehefa mijery ny hoe resaka nofotsika de mieritreritra ny mihevitra ny zavatry ny nofo. Rehefa miresaka hoe zavatry ny nofo zany de zao, iny lay fahavetavetana, iny lay filana, iny lay filan-dratsy, iny lay tenenina amin'ny tenenina amin'ny fiteny tsotra hoe resaka kolikoly, resaka fiheverana tombotsoa manokana ho an'ny tena. Rehefa miresaka nofotsika ry havana de matetika miteny foana zay hoe za moi d'abord, za aloha zay vao ry, zay foana ny any amin'ny nofo. Ary nefany izay resaka izay rehefa miteny hoe za vao moi vao ty de mitondra ho amin'ny fahasimbana foana izany, mitondra ho amin'ny fahafatesana foana zany. Ary izay no ilazana eto hoe fa izay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana moa ny ahatanteraka zany hoe tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra? Satria rehefa miresaka hoe nofotsika de lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana ny tonga teo anatin'ny saina. Arak'ilay niteneniko teo ny hoe rehefa mihevitra nofotsika de mieritreritra foana hoe voky, kibo, zay afenon'ny paosiko, zay izao de zany anefa ny mitondra atsika ho any amin'ny fahasimbana, ho any amin'ny fahafatesana. Fa rehefa mieritrarehitra kosa ny hoe sitrapon'Andriamanitra de mieritreritra hatrany tsika ny fihevitry ny fanahy. Ny fihevitry ny fanahy de mitondra makany amin'ny fiainana sy ny fiadanana, ary zay nefa le sitrapon'Andriamanitra amintsika. Eto ry havana de tena tenenina mihitsy ny hoe ny saina no mitondra an'io. Ny sainao rehefa manaiky ianao hoe za kosa rangaha hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra de mihetry ny nofinao. Tsy te hanao zavatra ny nofinao, tsy hoe hipetra-potsiny ao an-trano akory, fa tsy te handeha hanitatra filana,
tsy te handeha hoe andeha hitady zay ho anahako a fa rehefa mametraka ianao hoe sitrapon'andriamanitra aloha de lasa mikatsaka mandrakariva zay mampety an'andriamanitra aminao, zay mampilamina an'andriamanitra ho anao, zay no tadiavinao. Ary zany no ilazana fa mahavita manao ny sitrapon'andriamanitra zay mandeha araka ny fanahy. Ary zany anie ny lazain'ny soratra masina mandehana araka ny fanahy de tsy ahatateraka ny filany nofo ianao. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao Andriamanitra any amin'ity maraina ity indray fa nomenao ny teninao fiainanao anay. Matetika tokoa zahay no mibanjina n'izay rehetra momba ny nofo fa manadino momba ny fanahy. Manome sakafo zay ny nofonay fa ny fanahinay indray tsy omena sakafo. Kanefa misaotra anao Andriamanitra fa nambaranao tamin'ity androany ity fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitraponao Andriamanitra. De ndreto zay Andriamanitra ampio izahay mba tena tonga anay tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy ka mba hahatanteraka ny sitraponao mandrakariva, hitady zay ho anao Andriamanitra mandrakariva, tsy hikatsaka zay tombotsoa anay fa zay tombotsoa anao Andriamanitra. De misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Eny ary havana de samita in'Andriamanitra indray mirary soa daholo.